misokatra amin'ireo kompania mpitanterana rehetra ny abakabaky Madagasikara araka nambarany ministra ny fitanterana nandritra ny jeritotika mikasika ny fandraisany ireo andiana vahiny voalohany nigatona tao amin'ny seranam-piaramanidiny Fasen Nosbe ny herinandro lasa teo. Nanambara sady moa ny ministra tamin'izany fa isy ny sidina avy any Israely andrasana ao Nosbe. Ankoatran'ny sidina Neos avy ao Italia sy eo avy ao Mayotte ary Air Austral avy ao La Réunion dia isy koa ny sidina avy ao Israel ivantana eto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fasen Nosbe araka nambarany ministra ny fitanterana nandritra ny fanaovana jeritotika sy ny dindinika niarahana tamin'ireo mpandraharaha sy sampandraharaha-panjakana miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay miasa ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fasen Nosbe taorian'ny fahatongavan'ny sidina voalohany tao an-toerana izay nikatso nandritra ny roa taona sy tapany nampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana noho ny fisian'ny valan'aretina Covid-19. Nanao dindinika izay mikasika an'ireo zavatra niseho tamin'ny fahatongavan'ny volina voalohany Neos dia misintona lesona be dia be tsika tamin'ireny zavatra ireny. Inona ny zavatra majinijinika tokony mbola amboarina, inona ny lesoka, inona ny zavatra tokony ho atrehantsika amin'ny hoavy ary ny antsony tsirairay aby mba hisina fiezahana serana ohatran'izao dia milalao be dia be mihitsy ireo asa ataon'ny tompona andraikitra ao anatiny. Tiako ambara dia izao raha ratsy ny asa ataontsika ao milonao ny olona za milaza aminareo fa tsy andeha tony Nosbe intsony ny olona fa andeha any amin'ny toerakafa ny olona misy dia fingeza be ho an'ny mpandraharaha eto Nosbe indrindrindrindra ireo le tompona andraikitra rehetrarehetra atao miseranana be olona izay mpiserasera amin'ny resaka fampitana ireo le produit rehetrarehetra hita sy amidy eto Nosbe. Misy information ngeza be izay menjereo dia misy roplanina israelianina ho avy mitondra mpizahatany israelianina efa nandray ny andraikitra rehetrarehetra nandefan'ireo information rehetrarehetra ireo any amin'ny DG ny ACM satria ry zareo no mikirakira sy manome ny fahazondalana atongavan'ny roplanina. Afaka mino anareo zany fa izay olona rehetrarehetra na ny kompania rehetrarehetra maniry ho aty Madagasikara dia afaka mino anareo fa ometsika lalana daholo satria ilainy ny faritra aty aminareo zany zavatra. Manana andraikitra sy adidy ary tokony hiaraka isalany ny fanjakana sy mpitondra eto Nosbe ary ny mpandraharaha sy sampandraharaha izay miasa eto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eto Fasen Nosbe mba hisarihana ny mpizahatany. Nanome toky moa ny ministra fa misokatra amin'izao tontolo izao ny abakabaky ny Madagasikara fa indrindra ireo kompania anabakabaka izay maniry sy hiasa eto Madagasikara.